dia ahoana ny fandehany dia ahoana ny fandehany dia ahoana ny fandehany anaranao ireo fanehoan-kevitra politika maro samihafa eto amin'ny Masy Madagasikara TV. dia ahoana ny fandehany dia ahoana ny fandehany miarabantsika iaby raha lainareo fanampera-piarsia avao toy araky hitatsika amin'ny lohateny eo dia iresaky mikasika an'le afera base toliara zay miseho atoliara ao amintsika amin'ny lera iresantsika hinanjao. Mariko atao fa maro ty vidéo nataoko mikasika an'io resaky base toliara eo lia nanombohan'le afera base toliara ataotsika hoe nanomboky tamin'ny 2012 mbeo na 2014 mbeo la tsy diso ao fa amin'ny toy indray mitoraky toy zany de hanao réaction zao mikasika an'le vidéo zay naboaky ny reto manao ty vatandrozy ho olobe nefa laha tena atao ty diniko hoe olo voavilindrala ny karama hivoleo ary tena tsy legitime hanao resaky mikasika ny toy ny fiarovany io base toliara ka zay zany le vidéo ataoko androany ka nivola reo olo reo hoe toliara hoe tsy ahin'olo iaby zany hoe toliara tana iharoa ka tsy tokony hanao sakantsaka ireo zay mihevitsy fa tsy tokony hatao tsy tokony hatomboky ny fitrandrahan'ny base toliara amin'ny faritsy ny ranobe igny ka zay resaky zay afaky appliqueva koa amin'ny reto olo tsy manaiky any base toliara retoa zany hoe toliara zay araky le volanindrozy hoe iharoa iaby io donc zany rozy manampeo manantsafa mivola manao zao hoe tokony atao i base toliara io satria zahay tsy misy asa fa reto olo tsy manaraky tsy manaiky ny hanaovan'io base toliara koa zany tokony ho afaky mivola mampiseho ny hevitsindrozy koa manao zao hoe tsy tokony hatao io resaky base toliara d'autant plus que reto olo mivola manohitsy zay anatiny koa zahay manohitsy an'io resaky base toliara io de mana fanazava mana argument na scientifique zay na ara économique zay na ara cultural zay na ara environnement zay antony tsy tokony hanaovan'io resaky base toliara io satria hamono antsika io eto manararao zao misaotsy an'le vidéo natao mitinoka Roberto Faela tsy aiko vasa tamin'ny 2009 vasa iny manohitsy ny hisian'io base toliara io toliara centre zay tamin'ny fotoana anaovana ny vidéo toliara centre ary naboakiny iabiaby fanazava iabiaby hoe mamono raha io mahatseriky androany tsy rety feony fa bon salut aminao mon frère tokony mimpoly amizay iha de manaraky satria reo olo voatifitifitsy amin'ny andaboy ao henany zao reo de olo nijanjy ny resakinao tamin'ny fotoa zay ankoatsy ny fijanjonandrozy an'le pitariky an'le fanoheran'io base toliara amizao fa reo koa frère nanaraky ty resakinao aia henany zao mitsangana henany zao aseho fa assumevanao vatany le discours nataonao zao hoe extermination manahaka ataony Hitler na mihoatsy mihintsy aza ny ataony fitondra te hametraka an'io base toliara satria le argument misy henany zao mikontrer an'io base toliara de mitovy amizay resaky nataonao zay nefa tsy hita iha androany ka eto mitoliky amin'ireo olobe manao tiaindrozy olobe mitanjaky ny titlandrozy olobe zay manao an'izao hoe tokony alefatsika io base toliara io engaonareo fanoheran'io base toliara io fa zahay ny tanora henan'izao mila asa ka io tetika asa base toliara io afa amin'ny asa zao ny volaniko aminareo laha nareo ro mora verevere laha nareo ro tsy mahay ny tena fandehandraha amin'io mikasika ny danger zay misy amin'io base toliara io na amin'ny lafiny ara-tontolo iaina zay na amin'ny lafiny cultural zay na amin'ny lafiny teknika zay na amin'ny lafiny tourisme zay laha nareo ro tsy maharaka an'izay fa indrindraindrindra laha nareo boka ty hateadrala laha nareo poiny amin'ty fitiavantena ao lahy tanjahonareo ho anareo hapoia zay fa ka avy nareo mamitaky anivahoaky ka manao an'izao hoe tanà iharoatsika toy ary io resaky tanà io tonga de toizako etoa ny tanà andriaky de an'olo mpiandriaky ataoko fa anatin'izay reo zanadriaky reo ro tena tompony tanà io laha ohatsy ka io andaboy io nyresantsika laha io faritsin-dranobe io resantsika ny olo mpamboly no mpihary no tompony tanà amin'ny faritsy io ao
ny tompony hitanao. Ny ankoatsin'izay zany hoe ny masikoro, ny ankoatsin'izay etoa tsy resaky adimpoka etoa fa ny fanazava avao hoe reo ro tompony safafarany amin'ny fanekean-drozy na tsy fanekean-drozy an'io resaky base toliara io. Aoka hazava ny resaka am'izay tsy manafaky ny fahafahan'ny olo mpiavy amin'ireo faritsy reo hipetraky eo, fa ny tena olo milevy am'ireo tanà reo, ny tena olo mana ny lolon-drazan-drozy am'ireo tanà reo ro aoka hanasafa, aoka ro hanateny farany amin'io fanenkea na tsy fanenkea amin'ny tetikasa base toliara io. Ny akamaroan'ny olo mivola moa sady tsy vezo raiky no tsy masikoro raiky zay satria la ohatsy ka andesitsika am'izay fetsery zay zany hoe tsika Madagasikara koa zany antsika iabiaby. Donc zany la zaho en tant que masikoro afaky mitsofotrofoky amin'ny ty raha miseho a Diego any ka manao an'izao hoe enganareo io tetikasa io na enganareo mamra vatomanga hangalatsy raha na hanao cocaïne amin'ny tany eto satria manome asa zay na manome avantage zay. Hitanao fa tsy logique le raha volaninareo. Masikoro no vezo mipetraka amin'io tanà io, misy masikoro tsy mipetraka amin'io tanà io afaky tsy rambesy ny resany, misy vezo tsy baka amin'io tanà io satria iny sisin-driaky iny tsy raha juste faritsy ny toliara iny avao fa misy sisin-driaky hafa tsy mipetraka amin'io tanà io afaky tsy rambesy ny resany. Fa reto olo zay voakasiky mivantana amin'ny toy affaire base toliara toy no tompony safafarany. Reo zay hitako nanao video teo iaby eo reo tsy misy ilirany amin'ny fiaina andavanandro iainany reto olo mipetraka amin'ny toy sisin-driaky toy manahaka an'ireo zanadriaky reo no reo masikoro mipetraka amin'ny faritsy ny ranobe iny. Tratry ny pression ny base toliara am'izay reto mpitondra reto noho ny commission fanamean-drozy io mazava ho azy commission tsy ho avy anatiny poketra na anabo finga ny vahoaky io drala namean-drozy io fa drala apetraky ny reto mpitondra reto any amin'ny compte offshore. Compte offshore moa fikay azy compte anivelany any zay tsy misy trace mihitsy ho androzy. De zay am'izay mahavy androzy manao an'le forcing henan'izao tsy maintsy handehana an'io base toliara io satria rozy fanamea drala nefa mbo tsy tafavoaka avao le projet henan'izao ka io na ino kidona na ino kihatra na hamon'olo na handratsy olo na hanao zay haratia iabiaby afaky ataon-drozy voatery rozy tsy maintsy manao ny andehanan'io projet io. Zay ny antony mahavy androzy manao forcing henan'izao. Ary misy resaky renay aminy, misy resaky fa manomboky mihamare le raha ka matoa i mihamare zay mahavy azy antsofinay ato io fa mamy Ravatomanga de anisany actionnaire amin'io projet base toliara io. En vérifier mazava ho azy fa ataoko fa amin'ny fisehon-draha no raha mahazatsy any toy olo toy ataony amin'ny Madagasikara toy amin'ny ezaka ataony mba hangalazy kila business abiaby azahoan'olo drala amin'ny tanà toy ataoko fa tsy de matseriky loatsy raha zay. Fa ambolindraiky a vérifier avao aloha le raha. Toy koa misy fanontania raiky soa apetrakintsika amitsika hoe ino ty antony reto azy manao hoe manohana ny tetikasa base toliara toy, ino ty antony ampifandanjandrozy ny anaka avantage kelikely zay afaky azo amin'ny fitrandrahan'ny fanombohan'ny tetikasa base toliara toy noho ny hamaroany zay haratia mety ho azo noho ny fitrandraha io. Ataoko fa haitsika iaby ny problème misy henan'izao a Fort Dauphin any amin'ny fitrandrahan'ny QMM io. Laha tsy resaky amin'ny resaky tontolo iaina zay, laha tsy resaky amin'ny resaky fahasalama zay, laha tsy resaky amin'ny resaky toe-karena zay, laha tsy resaky maro le domaine. Fa laha ataotsika hoe base toliara zany hanome asa vatany. Mariky fa asa io tsy ho asa hahavita ny problème tsy fisianasa zafady amin'ny faritsy ny toliara iny fa asa tam voalohany moa i 1600 hoe le asa nisy fa tafara tatoy fa misy resaky reko hoe 400 le problème misy moa zany le cahier de charge tsy aboaky ny base toliara ho henteantsika mba ahafahantsika mahafantatsy vatany hoe ino marina moa le proposition amin'ny resaky asa ataon'ny base toliara toy jusque mbia durén'io ary manakory ty hafarany io satria raha io tsy raha hoe 10 tao avao contrat io fa contrat io mandilatsy ny 30 tao. Anatin'ny 30 tao zay lazaho henan'izao 470 tao am'izao 70 tao zany mbo mandeha base toliara io laha ohatsy ka engatsika handeha io ka amin'io resaky asa io laha ohatsy ka hanome asa vatany rozy iny nefa ty raha miseo mahazatsy antsika atoliara na amin'ny faritany
de ny amin'io efajato io larambesika am'izay chiffre efajato zay amin'io efajato io de firy ny olo bakatoliara firy amin'ireo olo zay very ny fotopitadiavany amin'ny fiainana andavanandro ro hahita asa amin'io fitsanjaha base toliara ary matetiky olo gasy enkeliny zay fa olo ny akamaroany baka Tananarivo any avao entenareo QMM entenareo Telma entenareo amin'ny banque reo entenareo amin'ny Ramady entenareo mbaia fa tsy tsika mihitsy ro misitraky any raha misy la ohatsy ka hoe resaky fahazahoan'asa misy amitsika etoa ka ino hanenkeatsika an'izay io na zay avao aza ka miporokondraiky tsika nan'izao tsy amin'ny état fédéral laha amin'ny état fédéral io ho ny hafa tanteraky ny négociation nataotsika mikasika ny miaraka amin'ny base toliara fa mboimpoly akao zay resaky état fédéral zay ka hatao hasara moa zany le raha hoe resaky compétence io resaky compétence avao fa tsy resaky hoe bakatoliara anaty bakatoliara fa tsika samy gasy ka laha zay roy ngaotse zahay ho compétent ngaotse zahay hanamboatsy ty compétence nay amizay lafa avy amizay zahay fa vonona amin'ny compétence nay afaky manjamby anareo amizay ndreto tanoranay mana compétence mana ino compétence ilanareo fa ho formevanay tanoranay de amizay lafa avy asa io de hoahinay amin'ny tanoranay retoa zay nandanianay rondo zay nandanianay hery ty nandanianay drala koa ty hamenareo an'ireo asa reo mba hahita vatany an'le resaky hoe avantage amin'ny fahazahoan'asa fa raha hitako de na io asa hamiany base toliara io tsy olo baka tiliara etoa ty hazo an'io ka ino iliratsika amizay io eto aho mitoliky aminareo frère d'armes zay mpanatanteraky ny baiko azonareo baka amin'ny fitondrana foibe la amin'ny fitondrana centralisé raha lahy anabavy la halinonareo hoe ia vatany amin'ny firenena toy ty tena tompony fahefa ia vatany amin'ny firenena toy ty mpanomea fahefa de mampatiaro anareo fa ny vahoaky izay maro anisa ro tena tompony fahefa amin'ny firenena toy fa tsy ireo mpitondra zay nangalatsy ny fahefa ny fahazahoandrozy fahefa sy ireo lehibe miaramila anareo zay manatanteraky ino ty aveuglement reto ny fitondranreto no ny fatahoran-drozy ny déroulement ny carrière-ndrozy ro tompony fahefa ka aoka tsika henany zao mbo tsy avy amle stade hoe vahoaky hampahatiaro anareo nareo force volango vahoaky hampahatiaro anareo hoe ia vatany ty tompony fahefa ka laha raha zay ro halinonareo ka matavitsy nareo fa ho avy eo raha zay hisy ny rappel hisy ny révision fa ny prévenir anareo aho ka halino fa ny vahoaky no tena tompony fahefa amin'ny firenena toy lafa ny état fédéral nisy ta Madagasikara tetoa zany hoe ny province ny Toliara en tant que état raiky mahaleo tena de ho ny hafa mihitsy ny fandeha ny négociation ho natao ny base Toliara amin'ny vahoaky ny Toliara fa raha ny tokony hoe base Toliara tokony nandohaliky antombo ny vahoaky ny Toliara eo mba afahandrozy manjesitsy lahatsy ny fanenkea anio fitsanjaha tiandrozy hatao ny vahoaky amizay fotoana zay amin'ny alalan'ireo mpisolo androzy no mametraky ny condition laha ohatsy ka azo atao vatany deja mandiniky hoe raha toy va atao sa tsy hatao fa raha toy la hatao enkeninay base Toliara fa zao ny condition nay nefa ny vahoaky tsy nahareza mihitsy ny feony nanambara fa tsy enkena io la ohatsy ka tsy hanenky na hoe enkena io fa zao ny condition tsy misy fenêtre mba hita hoe misy avantage ny vahoaky ny Toliara vatany io resaky base Toliara toy tsy misy marza ahita hoe ny afaky ny vola ny hetaheta ny vatany ny vahoaky ny base Toliara ny vahoaky ny Toliara par rapport amtoy affaire ny base Toliara toy tsy misy raha zay ny antony satria tsika henanjao mbo anatin'le régime centralisé reto andian'olo vitsivitsy zay tahi domine tanteraky any Madagasikara manontolo
tahanao zay tiandrozy hatao am'izay harena misy abiaby a Madagasikara toy ary tsy manisy dikany an'le vahoaky ifotony, tsy manisy dikany an'le vahoaky zay hiharany les conséquences négatifs an'io projet base toliara io. Ary tsy projet base toliara avao fa misy koa projet hafa any fa tsy nisy raha zay noho le fitondra centralisé. Ka halino fa matoa ty vazaha investisseur baka ivelany any potaky fiongaha baka amindrozy any handeha amitsika toy mandany million maro mba hanaovandrozy investissement amitsika toa de tsy nohony fananandrozy alahelo ny situation zay misy amitsika ao karaha zay hazava amitsika soa fa nohony avantage zay afaky sintonindrozy baka amle fitrandrahany harena zay misy amitsika toa ao ka zay hazava amitsika soa ka zay mahavy androzy mahafoy drala mandoa commission amle mpitondra zay mahavy androzy mahafoy drala hikaramany azy mpanao video manao an'izao hoe aza tokony angaditsika andera toy farama satria misy avantage ndrozy bevata ty ao ary io avantage io jamais hitovy na ho ambany ny avantage zay ho azony gasy amin'io fitrandraha io am'resaky base toliara i avantage ho azony vahoaky ny toliara amin'io fitrandraha io ka ino ilirantsika anatin'ny business manahaky an'izay ino tsy tokony henkentsika mihitsy io fitrandrahan'ny base toliara io am'le configuration zay misy henany zao satria tsika tsy afaky nametraky ny condition tiatsika hapetraky zay metimety amitsika laha ohatsy ao ka hoe hanenky vatany an'io projet base toliara eto aho manao antsoavo amy vahoaky eran'ny Madagasikara eran'ny faritany zay mangetaheta amin'ny état fédéral zay mahita fa ny solution mety amitsika nanjao mba tsy hiaviany situation misy manahaky problème misy amy base toliara amizao de ny fédéralisme mitsangana mampafantara ny hetahetatsika ao ka tsika tsy hatahotsy sasy satria tsika vahoaky maro anisa ro tompony fahefa afaky manapaky sy afaky mandidy ny raha zay hitantsika fa mety amitsika ao ka tsika tsy hatahotsy sasy an'le faninjitindria an'le fampitahora an'le intimidation am'le arrestation arbitraire an'le le élimination na famonoa tiany fitondra reto atao satria kahalino fa tsy armée française manahaky tamy fotoany 31 mars 29 mars azafady 1947 tamy fotoany andro Mojajon tamin'ny andro Mojajon no manitsakitsaky antsika etoa fa force maramila gasy gendarme gasy zay mitovy amitsika avao koa tsy tirailleur sénégalais amin'ny hely ananandrozy amin'ny puissance militaire ananandrozy fa malagasy miaramila gasy ho mitolona amitsika ka anjaratsika manadidy bevata tsika hampahatiaro an'ireto force reto hoe ia ro tena tompony fitondraha ia ro tena tompony fahefa androany zahay vahoaky ny tiliara mampiseho antsika exemple satria ny vatany filoham-pirenena Andry Rajoelina aza mivola hoe tsika vahoaky zao hoe mivovo ka ia ty mivovo alika donc le fitondra amitsika misy ananjao manalika antsika vahoaky zay no sisy raha hainy atao henanjao manalika antsika vahoaky ka tsika ve hanaiky ho alikavy manahaky an'izay jusque mbia tsika hanaiky hatao sahala alika mivovo zay ao ka tsika nanjao hanaraka ny exemple ny vahoaky ny tiliara mitsangana nareo Diego nareo Mazenga maro ny raha miseho aminareo any koa ka mipetrapetraky sasy fa laha tsika ro mipetrapetraky zay vo mainky ampitomboandrozy satria ny raha ampiajadidrozy amitsika tsy raha hajanondrozy fa vo mainky hampitomboandrozy en fonction ny fihetreatsika na tsy ny fihetreatsika ka ao ka tsika hatanjaky ta 1947 resindry Mojajon ny vazaha na zahoatsika fahaleovantena ao ka tsika koa henan'izao hitolona tsy hanaiky an'ireto mpitondra manalika antsika retoa mba hahazahoatsika koa fahaleovantena vaovao amin'ny alalan'ny état fédéral ho anareo mpitondra no zalahy pisolelaky mpanaraka anareo reo nareo manao ty vatanareo ho tsy refesy mandidy vatany amin'ny firenena toy
le mientsaha amin'ny ty fitifira no amin'ny ty famonoa, le miampara amin'ny ty fampigadra amin'ny ty intimidation. Fa kahalino hoe ia ty tena tompony fahefato. Tanjahanareo, toizinareo jusque farany haratia nampianarin'ny babanareo amin'ny mamanareo anareo reo. Fe ao lahy tsy ho tseriky, fa lafa avy rappel zay manambara hoe ia vatany ty tena tompony fahefato toy, ao tsy ho tseriky. Zay avao, ao tsy ho tseriky. Tohizinareo mba sy onareo olo raiky maty moa amin'ny olo mpitolonany bazy toliara reo, mba sy onareo olo raiky gaja moa amin'ny mpitolonany bazy toliara reo, mpanohitsy any bazy toliara reo. Fa ho refesitsika miaraky hoe jusqu'à ia fahefa ataonareo anananareo zao, ho refesitsika miaraky ka hatoro ny vahoaka anareo amizao hoe tambotseky anareo. Fa amin'ny fotoa mahatampotsy azy zay, engany mba tsy mbenimbeny nareo, engany mba tsy mbenimbeny nareo. Ka hamaranako amin'ny vidéo toy ny hafatsiko farany de zao, tant que tsy tafapetsaky ny état fédéral io, tsy hisy mihitsy fiova amin'ny fiainatsika vahoaky a Madagasikara. Raiky zay. Aoka ho tiarontsika koa hoe tsy rozy ro matanjaky fa tsika ro mandohaliky. Tsy rozy ro matanjaky fa tsika ro milaly. Ka aoka tsika hitsanga, tsy hanenkinenky sasy an'izay raha kilakila ataon-drozy, ezahan-drozy hatao antsika. Fa tant que tsika tsy mitsanga, hanohy avao rozy ary hampitomboan-drozy plus. Fa zay kila raha tean-drozy hatao amintsika ao de hataon-drozy. Hampitomboan-drozy indroe, intelo, inefatsy heny mandilatsy an'izao ny fijalia hisy amintsika, satria tsy misy raha eritseretin'ireo olo reo laha tsy hamenoposo, hanasoa ny fiainan'ny fianakavian-drozy ary hanao raha ho an'ny tombotsoan-drozy personnel. Ka aoka tsika hitsanga, mitsangana tsika, aoka tsika tsy hanenky. Zay koa no resaky handesiko amin'ny vidéo toy, fa kahalino amba vahoma ampo mieritseritsy ary tolia maeva tsy maintsy mitsanga ary tsy maintsy voalohany. Dia ahoana ny fandehany? Dia ahoana ny fandehany? Dia ahoana ny fandehany? Anaranao io fanehoan-kevitra politika mahasamihafa eto amin'ny Mas Madagasikara TV. Dia ahoana ny fandehany? Dia ahoana ny fandehany?